Tsara mana fitaovana ray avy. Ay, za tsara e. Fitaovana le izy tsinona koa. Lasa aloha, kelikely fa tsy arako. Oui, oui. Manaraka zany azafady claris iny zara iny iny any kory tamin'ny farany le nataony arlazy mitovy reo menaka ray avy aza fangaro fa manjary ihany izy rehetra miaraka iny zay iny masiraray avy iny aloha hita nanao mivady tsisy nazo mihitsy apitao any izy koa tiandray efa nazo atry ty ve ay c'est bon zany zay nazo efa nazo tany mamakilaretanatambety efa nameko fa eroa avy zay zany a aprimo comme zay ndraiky azafady fa eroa dony izy makaroa manaraka veritsenaka monsieur 1 page 2 pages feuille roulée monsieur 1 2 3 1 3 liste de présence nefa nazo tory zay satria ny ay zany lasa quelque part de tsisy vadiny le izy fa tokony 1 3 ihany hatramo fely 1 3 1 2 3 4 le izy fa 1 3 ny hitanareo iny tiana vetivety 4 pages le izy 2 feuilles arakareo ve le izy sa mbola varinareo e niny zaraina tamin'ny voalohany a misy an'le page be dehibe iny a le cours nataony arlaza mazava le cours nataony arlaza efa vitatsika iny atao anatin'ny livreny nakanazy a reo ina moa ty izy reo toetra fito zay fantanina fito tokony tsy adelin'ny mpiandry zay le nizaraina voalohany iny de ny faharoa zany a le midiratsika zao a ny fotom-piorenan'ny asan'ny mpiandry zay ny ataotsika zao zay de io nijerentsika zao ko mbe toko voalohany tsika fotom-piorenana ivavaky sika aloha ahoany sao de misy zavatra tokony atao mialatsiny fa ivavaky sika azy tompo misaotranao zay fa afaka indray manohy ny fianaranay sy ny fiofananay mibanjina indrindra ny fiantsona ary mamantatra ny sitraponao tsy zavatra mora io zany satria tsy hainy saina amampahendren'olombelona ny atakatra ny zava-miafina izay finosin'ny eritreritrao fa ny fanana masina ihany ny mahay manome zany araka ny fampianarana raisinay avy amin'ny soratra masina ka dia mangataka aminao zay manamasinanay mipaherezanay mampiorenanay ary ny feo hafa rehetra de roanay amin'ny anaranao Jesosy tsy anake reto ahatonga ny olonao vonina tsara amin'ny asa tsara mety mivavaka aminao namanay zay tsy tonga manatriky ty fotoana ity mahita ny antony ianao apetraka fiano aminao zany satria mpanala olana sy mpanafaka anay ianao ho anay kosa dia angatanay mba tsy ho faty antoka zao fianoana aminao zao naratsony Kristy amen. Milaza vaovao ihany
efa nalefako any amin'ny dada ny président national ny fifoazana zany a ny adresy mail ny lalahina mety andefany aminao izy fa zany hoe raha sitrapon'Andriamanitra manomboka amty volany ity fatatsika ihany le izy mety nanomboka androany akory aza fa mety tsy fantatro zay fifandraisana tsy mety a dia misy fampianarana isaky ny asabotsy ho an'ny mpiomana isaky ny asabotsy isaky ny asabotsy adiny ray andraso aloha mandesy YouTube le izy zany hoe any an-tranotsika fa mbola tsy tomombana fa hatram'izao aloha ny mandeha zany a de phone-call zany hoe rehefa nananareo zany le adresy a de tonga ianareo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 izy zay a na am'ray sasankatra amin'ny sasany a fa mbola ampitainantsika ihany tsy hoe dia misy an'io zany a zay raisitsika ny avantagen'le izy raha amin'ny YouTube le izy a de tsy voatery amin'io tsika hoe tsy maintsy eo am'le fotoana io fa afaka mbola manomboka izy mijery an'le izy après ok zay fa na izany na tsy zany a dia anomboka sika ny fijerena mifototra iorenan'ny asan'ny mpiandry sy ny asam-pifoazana nahoana satria ny asam-pifoazana indrindra tany amitsika na ny tany Angleterre koa azy dia zavatra nipoitra azo lazaina hoe tsy avy eo amin'ny fiangonana haintsika tsara zany tsy avy eo amin'ny fiangonana nipoirany ny asam-pifoazana fa olona zay nifoazan'Andriamanitra natsoan'Andriamanitra tany amin'ny toerana nisy azy tany ireo telo voalohany de mpanompo sampy daholo tsisy afa-tsy ny fahatelo ihany a no mpitandrina tamin'izy ireo ary nifoazan'ny tompo tamin'ny fotoana samy hafa fa jerentsika ny inona ny mampitovy azy ireo inona ny fototra iorenany ny fitaizam-pifoazana zay hitatsika fa iombonana le izy iombonana ka dia zay no rahantsika zao ka ho an'izay manana nyity boky manga ity ihany na nivozana azy zay tsy manana eo mpanaovana azy tsika de tokony anana dolo nareo a d'ici peu ngamba mikovitika manaraka dia anana ndray nareo a kanefa misy sarany any le satria hitanareo fa ty boky manontolo ty averiko ny mama Clarisse de ingraniko ndray ny lalatina mitako azy manaraka ka hitanao eny misy tsy vita fa laony anao nanolo ka nijerentsika voalohany a dia ny fiavian'ny fifoazana sy ny asan'ny mpiandry ao anaty polycopio io a ny anjaranareo a dia makanoty a araka zay ilaina fa za kory tsy anaraka nyty feno fa anjaranareo kosa ny mamaky azy feno rehefa any atraminareo zay nanomezana le polycopio ny zavatra voalohany a dia ambara fa asa sy vokatry ny fanahy masina ny fifoazana asa ny fanahy masina ny fifoazana ny famoazam-panahy kanefa tsy foazana fotsiny am'izao izy fa foazana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary noho izany a de miara-dalana mandrakarivo reo ary tsy tokony madino zany ny olona ivelany matetika de tsy mahita afa-tsy ny asa fa isika ato anatiny de tokony hafantatra ny fa ny fototra dia ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina arak'izany a ny antom-pisian'ny asa-pifoazana de ny fanambarana sy ny fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe fanambarana zay ny voalohany ny olona tsy mahita an'izany ho ia tonga de ny olona mandroaka devolitsy zany le any amin'ny farany mitany azareo ny any amin'ny farany mitany fa ny voalohany de ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra fa ny faharoa zay miaraka amin'ny koa de ny hoe ny fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra
io de ilazana zany a fa ny asam-pifoazana de tsinona akory fa fanehoana ny hery ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiantsona manokana zay ny antsona azy. Fanehoana ny hery ny tenin'Andriamanitra. Ary raha mamaky ny teny fanorenantsika ao amin'ny Marka 4:40 efa hitsika tsenjery averina vakina ihany. Marka 4:40 ny 9:20 misy mamaky azafady. Sanalaran Jesosy fa izy koa kosa dia lasaka ny tompoteny eny tontoleny ary ny tompony ara-niasa taminy ka ny anamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nendary. Tsika tsara zay a nandeha nitory izy ary ny tompo dia nanamarina ny teny tamin'ny famantarana. Mbola isy ihany fotoana mamboasantsika ny famantarana io satria anisan'ny azo lazaina fa fanehoana mahagaga ny asan'Andriamanitra ny famantarana. Fa izao anisan'izay mahavery sy mahadiso ny maro koa ny famantarana satria manjary ny famantarana ny azakazan'ny olona sy fikiran'ny olona fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Ka io zany zava-dehibe zay fanambarana sy fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra ny asa-pifoazana ao amin'ny zay fanomezam-pahasoavana manokana nomena azy sy ny antso manokana. Ilazany zany fa tsy maty na matory na azo atao toy ny anganongano sanatria ny tenin'Andriamanitra fa velona sy mahery. Anisan'ny zavatra anankiray zay raketin'ny tantara ny asa-pifoazana ny azo lazaina hoe ny famoazan'ireo ray aman-dreny indrindra ray Solambo ny fiangonana satria efa nisy ny fiangonana misy ny asa missionnaire. Ny famoazana ny fiangonana satria nanjary fahazarana fotsiny le tenin'Andriamanitra sy men'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hita tsy vaingana, tsy hita taratra, tsy miseho intsony le herin'ny tenin'Andriamanitra ny fiarahamonina eo amin'ny fiainana andavanandro, tsy hita intsony zany. De foazana zay moa natonga le fifoazana. Foazana zany ny fiangonana mba tsy hovariana fotsiny hanambara ny tenin'Andriamanitra fa mba anatanteraka koa ampiseho koa ny herin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ka zay no fototra iorenan'ny asa-pifoazana. Zay to lazaina fa tsy hoe mbola resahana rehefa aveo izy tsy hoe napetapetaka fotsiny natao tahakan'izao de nandalo fotsiny de aveo serana fa tena asa maharitra. Foto-kevitra de ny hoe izay miorina amin'ny fanorenana nataon'Andriamanitra sy mizotra amin'ny lalana ny soritiny no mahita fahombiazana sy vokatra maharitra eo amin'ny asany ary mahatoetra tsara hatramin'ny farany amin'ny mampiandry azy satria ny tompo momba azy. Ny fanompoan'ny mpiandry zany dia fanompoam-paharetana, fanompoana lavitrezaka, mila fitoerana tsara, fitombenana tsara satria mitaky faharetana izy. Zay dia za moa mandeha aingana tsy mijery inty izy amin'ny atsiprieny rehetra fa eo moa hitanareo amin'ny 4e paragraphe 1 2 3 4 5e paragraphe ny tenin'Andriamanitra zay azo lazaina hoe manamafy tahaka ny raisan'ireo ny Kristy Jesosy de mandehana ho aminy araka zany koa mandeha araka zany hoe tokony hita eo amin'ny fiainan'ny olona, eo amin'ny fandehanan'ny olona, eo amin'ny toetrany sy ny asany hoe nandray an'i Kristy izy na tsia. Zay ny tena zava-dehibe. Ary io namazana ny fiangonana. Foazina ny fiangonana, foazina ny kristianina so variana fotsiny amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra, ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra fa tsy mitory sy manatanteraka zany.
sanatrio tsy asa vao iray ranoneriky izy asa iray ranoneriky fiteny malagasy moa zany lazana hoe tsy hoe indra mandeha zany ina tika an'le tsy hoe indra mandeha tsy hoe vao récent zany oui tsy récent na zavatra tongatonga ho azy na raha vao akandrakandramana sy amboamboarina na izaka fifaninana na indrindra vokatry ny fiatanany finiavan'ny olombelona sy asa fandrafetany nataony zavatra natao petatoko ny fifoazana araka ny fomba fiteny kehitriny fefa 100 taona mahery zao ny fisiny tamin'ny nandroatanazy moa zany any 90 satria ny fifoazana sotanana ny orona voalohany ndiarany Solambo nananganazy tamin'ny 1994 azafady efa alohan'ny colonisation no nisiny tam'izany fotoana zany nisiny atao hoe repikondry atao hoe repikondry ianareo atao repikondry ianareo mibarareo ka nondry de zay mandeha an'igny zay alany anakiray lasa fombafomba anisany anakiray nampiavaka rehefa niova kristianina raha navalina faharoa de niazakazaka nanao fiangonana dolidoliny teo Antananarivo indrindriny laoty zany matokany anniversaire andreo fety 150e anniversaire de manao dôly satria mifaninana taiza monareo ka tao zany nisiny zany fotoany zany hoe satria alehan'ny mpanjaka nalehan'ny ataoko hoe ny noble rehetra de mandeha dôly ny olona zay ka zay no zava-dehibe asa matotra sy masaka ary voazahatoetra hatramin'ny ela miasa mpifoazana ary zany ny zavatra mahagaga missionnaire de nanohitra an'io nanohitra ny asa mpifoazana missionnaire tamin'voalohany satria vaovao le izy tsy takan'le izy nandeha tamin'ny zavatra klasika ary indrindra tsy avy amin'ny fiangonana nipoirany araka lazaiko teo de amboritatsika eo moa le izy ny fifandraisan'ny fiangonana sy ny asa mpifoazana fa eo fa ny zavatra ny mahagaga de ity mebetsaka ny tsy ty fifoazana fa me mandroso ny asa mpifoazana zavatra mahagaga zany ary tsy tany Madagasikara ihany tsaloko le FJKM tsy nazoto tamin'io mihitsy tsy nazoto tamin'io mihitsy le FJKM nefa ny FJKM de nanjary nanana fifoazana nanjary nametraka fitaizam-pifoazana ary lasa matière any amin'ny faculté de théologie sy any amin'ny ny collège théologique ny asa mpifoazana matière ianarana any amin'ny faculté ka hitatsika am'zany fa zany lay asa mpifoazana zay fa nanomboka ela ary azo lazaina hoe mbola mitohy satria asa ny fanahy io asa n'Andriamanitra asa ny tenin'Andriamanitra le izy ka dia tsy mitsahatra mitombo mitatra ary eto amin'ny FPMA de zany koa me mitombo ny fiangonana zay misy ny asa mpifoazana mitombo ny farandrindra zao Melun zay nandritry ny taona ela taina faharosy ny ala tao mihitsy ny mpiandro tao Melun lasa ny findra fiangonana lasa tany Paris sasany de sasany moa nanakana ny fiangonana hafa fa am'izao fotoana zao de mana zany ka manafampanina amin'ny resaka asa fifoazana misy daholo ve ny fiangonana rehetra eran-tany sa ny forme no samy hafa fa misy ohatra ny réveil tany Afrika Atsimo ohatra zay nalaza réveil chez les Zoulous zavatra namoazan'Andriamanitra lehilahy anakiray io zany na tonga asa mahagaga lehibe zany tany manana ny forme azo lazaina fa ny mouvement de réveil tany Angleterre no nipoirany ary mbola misy mandraka ankehitriny ary misy zao misy boky anakiray novakiko nampindramiko olo anakiray izy eo tokony récupéreko izy zay canadianina lasa mpiandro le ranga io canadianina zay psychiatre itiko resana hoe de toutes les nationalités zany
misy tsaroko tsara tamin'ny tany ananina ho an'izay tranainy a tany Gardane nanokana vazatsy mpiandry ay voilà ka misy dôly izy misy any fa l'organisation samy hafa satria ny mouvement de réveil de implantation locale mazava zay tena hoe asa mifanaly izy manitsika olona any amin'ny toerana any Andriamanitra zay zavatra anankiray tsisy hoe tsy zavatra mouvement mondial io azonareo ka de hoe nandeha de lasa lamody fa zavatra tena asa mifanaly nanendry fotoana amin'Andriamanitra tsy tsaroko tsara moa iza fa ny anankiray tamin'ireo ray aman-dreny reo a ny foazon'ny tompo tamin'ny fotoana ny tabataba 1947 de taka zany le izy ny an'ny katolika zany ny rehefa tena tsara marina de pasteur Sita zao afaka anana satria zany nanao thèse mikasika an'io mahalala tsara ny fantatra fo de misy mouvement charismatique any amin'ny katolika zay fa hatramin'izay tsy tena tao amin'ny fiangonana ny misina ministère ny katolika natao exorciste misy ireo mon père reo fa ny azy tsy mouvement tahaka an'izao tsy famoazana ny azy fa ministère fotsiny atsona de de mandrosy antsika ka ny zava-dehibe zany de zay na de atao azy olombelona ny poirany ny olombelona no nanangana azy de azo antoka kosa fa asan'Andriamanitra le izy zay le izy ka ny mpiandry de olona mifoazo mifanahy masina tahaka zany reo ray aman-dreny zany mifoazo mifanahy masina ny mahatonga an'io famaritan'io ataoko hoe lehibe de ity indraindray lasa phénomène de mode le asan'ny mpiandry manao mpiandry ny olona de manao daholo de lasa salany hoe zay voatarika anao an'izany tsaroko tsara misy namana zay niady masy hoe nao ve tena nantsona de tena hoe zay resinahatra de efa tonga tany amin'ny anina mihitsy hoe tsy aloha ve aloha miandry anina tsara no niady mafy tena nisisitra voatokana mpiandry de tsy hitatsony vita amin'ny fanokana fa tsy manao ny asa mpiandry tsony ary zay tsy maintsy tandrema tena famoaza ny fanahy masina io tena fomba itaoman'Andriamanitra ny olona mba manao témoignage kely aminareo fantatry ny maro aminareo ihany fa zara nengy avy any Madagasikara de tsy tia fifoazana maizina voalohany aloha nisy ny traumatisme tamin'ny mbola kely satria tao amin'ny tanàna kely nisy anay de misy ny mpiandro ny sao tanàna zay miakanjo fotsy foana hitanao 24 de namatory ary de manao akanjo ary tao amin'ny tanàna nisy anay zany betsaka tony manao ody tongotsy de misy ohatra ny tsaronay ny Ambanavelona rehefa mihetsika ny Ambanavelona misy ankizy vavy eo amin'ny 20 mihoatra an'izay koa raha rehefa hatramin'ny 20 izy ny ray kilasy ny ray vo de rehefa tonga ny amin'ny valo fily tena hoe mandeha iny le indikatifan'ny vaovao amin'ny valo any Madagasikara mbola tsaroko hatramin'izao vaovao amin'ny radio Madagasikara fa iny zavatra iny déclenché azy mihetsika mikikika ny azy de atsy migaika de mivoaka daholo ny mpiandry de anao zany mifitsaka ao an-tranao tsy sa mananina mihitsy any tabataba any mpiandry any miasa any de zany ny souvenir d'enfance de zany hoe le souvenir ny mpiandry tahotra ny betsaka ao anatin'le izy de mahita azy ko moa zany jerenao le mpiandry olona mavomavo ny fonctionnaire tsisy manao mpiandry zany ny tena ny zanaka fonctionnaire takan'izany be de be izy efa misy de miaraka tsy telitelo izy na efatrefatra izy any amin'ny trano tsirairay de mitety eo manana fa tonga l'izy mijany zany adiny ray mahery tsy ta de takan'izany de noho efa tonga tany Antananarivo de le sarisarina mpivavaky de vokatr'izay de tsy nanana anka nananao théologie azy tsaroko tany amin'ny faculté de théologie tsy de betsaka no tena nananina te izy ny tena ny asa zany nanana ihany zay ny doyen tsy fantatra izy na mbola doyen izy zao Laurent zany Ramambason sy le Augustin zay reo zao de
izy voavy mianatra zala de mandeha izy mandeha miasa, mandeha izy mandeha miasa ampiandry manao asa ampiandry. Zay on le regardait d'un œil zay le moderne fampianatra anay avy taty andafy io fa ny akabeazan'ny pasteur taty andafy tsy mino ny asany devoly satria zany ny fampianarana azy. Kanjo inona ny zavatra nisy tonga teto de natsony le secrétaire ny fiangonana tam'izany ny cousin kozy izy any amin'ny hôpital psychiatrique aty any a Purpan ka mba vangio pasteur mba matanisany pasteur mivavaka ao anaty lasa tany. Nefa tonga tany de anatina efitra iroloatra ty be ny sainy telo ngeza be eo ampovoany eo mipetraka eo le librancard de eo amboniny eo izy miteriterina ambony ohatrany zao latabatra zao ngamba de eo izy sanglé fatorana amin'ny sangla zany ny tanany sy ny tongony de eo izy de tonga mijery azy de fantatry tsara izy moa zany manao ahoana ianao de tsy mamaly tonga ivavaka ao anao de fa niteny moa le psychiatre sy le infirmier teny hoe bon miteny le infirmier hoe eto izy de ozy izy hoe izy io izy mena tsondrona fanafody fa tena mahery be ozy izy rehefa mietsika ka tandreo antsoe raha ohatra ka misy problème eno niditra izy zavatra voafatotra ny tonony sy ny tanany eto fatotra tam'izao de mivavaka rehefa mivavaka iny koa ino ny tanako akavy fa nisy nanrambo ohatry zao de ino tsapitsaniny ohatry zao de sokafako amin'ny masoko nraikitra ny lelako tsy navita ny teny tsony de sokafako amin'ny masoko izy le ohatrany maty teo mivoaka ny masony menamena be de miteny amiko izy zany tokony vavanao izy fa tsy zany Jesosy zany mitsakotrany teo se débattre ny tena moa zaza avao ina nataoko moa se débattre tsy tsaroko tsony na teny mbola teny tamiko ny baiboly na nenjera tam'ny tany tsy tsaroko fa ny se débattre de ngamba reny le ana le satria nietsiketsika le fandrina de tonga le infirmier de izy nanala teo de inona moa nataoko tsy vita le vavaka lasa anody rehefa anody de niantso any Arlaza de izy Arlaza hoe metsoa annexe en Provence ho izy fa any misy mpiandry de rehefa niantso tany de teo ny tafaresaka de Rajakoba anao azy koa de nanazava hoe tsisy fanafodiny zany izy fa tsy afaka miasa ianao raha ny hôpitaly izy fa ntsony ray aman-dreniny de manala azy ao de se voetiny mody izy esanany mitoby fa tsy afaka io fa anona zany de ino moa zany de tonga kosa le reniny le kizila ngamba ny même pas une semaine de natsony de naka azy de lasa netiny tany niveriny izy afaka quelques mois sitra tany Bobao izy nitsabony de zao nitenen'ny Rajakob hoe laloviny devoly eto ianao fa tsy maintsy miomany ianao tsy maintsy miomany ianao fa zay le izy kanefa de hita le izy fa antso satria après de be ny asa teto fa betsaka ohatrany hoe ny pasteur zany tokony ampiandry antso le izy antso koa antso le izy tokony dans le sens fa pasteur raha ampiandry dika ye fa mbola jerentsika ao anatin'ny rafitra le izy pasteur ampiandry fa misy ministère manokana moa zany mpitandrina na mpiandry nanana ihany amin'ny vocabulaire ny Paul zany le izy zay misy salany hoe ambigu hoe maninona izy ao amin'ny Efesianina milaza hoe mpiandry sy mpitandrina eo hoe maninona no miavaka reo zany mila jerena ihany ao anatin'le izy zany fa ministère moa divers ary zay ny zava-dehibe isan-karazany izy ary de tsy voatery hoe tsy maintsy ohatry zao fa ny zavatra misy itindray zany fampianarana mba fanomezam-pahasoavana de ity ao amin'ny fiangonana iray rehefa te hiasa Andriamanitra de maniraka olona zay omeny ny fanahiny afaka anao ny miasa zay ny atao hoe fanomezam-pahasoavana atsika ny any finoko zao tsy ilaintsika ny olona miteny tsy fantatra de tsy andefasany miteny tsy fantatra fa amin'ny fotoana zay latsika an'izany andefasany tsika zay izy fa rehefa ilaitsika ary rehefa mamaky tsara moa ny textsika de mahita tsara fa miteny tsy fantatra de tsy mahasoa afa-tsy le olona miteny tsy fantatra ihany fa raha ohatra izy misy miteny tsy fantatra izy Paoly
deko izy andika teny fa raha tsisy fandika teny izy a de tsy faminaniny zany a tsy mahasolo be sy ny maro. Bon, fermons la parenthèse. Zava-dehibe zany de le fiantsona atsika fiantsona gaga be ako fa raha miny Paul nampianatra anay, raha miny Paul nisan'ny tsy tia fifoazana gaga be avy aty am mare hoe nisy lasy lehibe tany Antsirabe tam'izay ndasy iny ty zany ny fifoazana amiray resantsika moa io tany Antsirabe jereko ny nisan'ny mpampianatra raha miny Paul de gaga be zay le izy zay le fitondran'Andriamanitra ka ny mpiandro zany de olona zay nandray famonjena nandray ny fanjakan'Andriamanitra nefa foazy ny fananasina ho amin'ilay fanompoana manokana zany de raha zay ary milaza tsara mazava tsara fotony fampianarana irana itory sy izara n'inona ny famonjena izara ny fanjakan'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy hoe fanazo mamapony ianareo ka maloneza mahay manompoana. Ina no maranana ny ataoko hoe fitsanganan'ny ina moa ty izy fifoazana. Ny fifoazana zany de azo lazaina fa mouvement tena nandalo fisedrana nefa de tsy rava zay tsy rava betsaka ny fanoerana kanefa vo maika ny mitombo izy ny nandroso izy ny tombo nisan'ny mouvement tam voalohany izy zany de ray ihany de aveo i tonga i mama Ravelonjanary zay izy filarany de aveo i mama Neny Lava de ny farany Kotozandry ny farany raha tsy diso manolotrony Rakotozandry zay vao Neny Lava marina zany Rakotozandry zay vao Neny Lava ka Rakotozandry rery ny pasteur fa sisa mpanompo sampodoly pasteur misy boky ny tantara le izy. Bon, ny jerentsika manaraka zao fa mandeha ny fotoana toko marina fotsiny fa tsy manao koromba toroteny tsika androany fa zaraiky aminareo ihany ny polycope rehefa aveo va zaray ay eny ary zao ary tsika ny resaka fotokevitra zany de neny fotom-piorena ny fifoazana fototra efatra lehibe no nanorenan'i Jesosy ny fifoazana ary fototra ireo de iraisan'ny toby efatra. Ny voalohany fototra voalohany tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana nomeny Jesosy tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny mpifoazana azavaina aintsika fa ao amin'ny soratra masina de misy ny atao hoe mpaminany tsy zany ireo mpaminany regny moa dikany hoe mba maminany mitondra ny tenin'Andriamanitra fa ny mampiavaka ny mpaminany amin'izay ataoko hoe mpitory ny tenin'Andriamanitra de zao ampitenen'ny tompo izy amin'ny toerana iray sy amin'ny fotoana iray zay tendreny ny anamarinana na mpaminany santoka izy na mpaminany tena izy dia ny conformité amin'ny zavatra ambarany amin'ny tenin'Andriamanitra zay tsy milaza zava-baovao izy zay ka raha misy mpaminany milaza zava-baovao mampitombo zay ambarany soratra masina de santoka izy ka io mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra saingy misy fampianarana nomeny Jesosy tamin'ny alalan'ireo nanindriny azy hoe zao atsika amin'ny vanim-potoana anankiray zao mila zao tsy maintsy tandremanareo zao ny fahotana fototrareo tsy maintsy mibebaka amin'izany atsika zavatra tahaka zany no entin'ireny ray aman-dreny reny zany mamoa ny fiarahamonina na ny vahoakan'Andriamanitra ka miaraka ireo zavatra mahagaga de zao ohatra raha maka ny ohatry ny lavitsika olona tsy mahay taratasy nefa de mahay soratra masina mahay ary ny sasany moa de milaza hoe
efa nitoriteny tamin'ny teny anglisy izy zany hoe teny tsy fantatra ka zany le izy zay le fanomeza amin'ny fanahy masina fa hatrany hatrany a dia tsy maintsy jerena fanaraka amin'ny soratra masina satria ary zatra mampiavaka nireo ray aman-drenireo dia ny fahaiza ny tenin'Andriamanitra sy ny fampitany ny tenin'Andriamanitra tena zay zany ka io a ny fototra voalohany ny fototra faharoa zay velabelarina rehefa avy eo ny firaisana amin'ny fiangonana ozy izy aho hoe teraka tany ivelan'ny fiangonana ny fifoazana saingy mitory ny firaisana amin'ny fiangonana izy velabelarintsika rehefa avy eo zay ny fototra fahatelo ny fifoazana dia miray rava ny fanjakana zay miady an-trano anisan'ny fijoroana vavolombelona ray lehibe azo lazaina hoe ray ngezabe tany Madagasikara ny fisininy atao hoe fifoazana amiray satria ny zavatra misy dia izao misy karazana fiangonana mitombo miorina fa mifanenjika matetika tsy tia an'ity matombo manao an'ity azonareo zay mifanaratsy mifanenjika ary nisany anankiray za hoe satria ina moa ty izy amin'ny toerana anankiray zany teny frantsay contexte anankiray manokana no ipoiran'le izy dia indraindray misy an'izany fa ireo mifanenjika mifanaratsy milaza hoe zay ny izy fa reo tsy izy arytsika fa ireo ny fampianaran'ireo ray aman-dreny toby efatra ireo dia milaza fa ny fifoazana dia tokony iray ny fombafomba ny samihafa ny sasany zany ny lehilahy no misaron-to fa tsy ny vehivavy ary ny sasany ny vehivavy no misaron-to fa ny lela tsy ny lehilahy fa zany fomba fotsiny zany resaka disipline asika fa ny fototra kosa amin'ny asa dia iray ihany ohatra misy ny tsy mandroaka dia volo miaraka ary misy ny mandroaka dia volo miaraka zany a dia fomba fotsiny zany fa ny fototry ny asa dia iraisana ary ny fahavalo iombonana dia tokana ny fitaovana dia iray ihany dia ilay sabatra roa lela zay ka important be ny firaisany fifoazana ka anisan'ny zavatra raingeza be ataoko hoe victoire de Saint Esprit ny itsanganany fifoazana amiray any Madagasikara satria haitsika fa na ny fiangonana aza mifanaritaka tsy maintsy misy ao anatin'ny fiangonatsika aza misy miady azonareo fa lay ataoko hoe fisiny le ataoko hoe ina moa ty izy le fisiny le firaisana ataoko hoe le ina moa zany hoe visibilité an'le firaisana satria ny ady ange raha jerena fotsiny tamin'ny nahafatesan'ny lava ohatra dia ny ady ny zanaky ny lava zany ao aminy ihany dia efa misy azonareo ny amin'ny ary taka amin'izany ihany ary eo koa nefa ny amantarana ozy izy Paoly ahoana lazainy Paoly tsy maintsy misy fisarahana aminareo mba tsy maintsy Korinthiana voalohany toko fa 1:10 izy iny a mba inoko zany ozy izy fa tsy maintsy misy fisarahana Korinthiana voalohany toko fa 1:10 ny andininy 19 18-19 ok zafady amin'ny anaran'ny tompo fa voalohany indrindra raha miangona eo am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba misy inoko ihany zany fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho aminareo izay olona ankasitrahana tsy maintsy ihany asika moa zany hitanareo rehefa avy eo le hoe zazasary mety hoe zazasary ny fifoazana hoe zanaky fifoazana fa zazasary resahana eo le izy hitantsika eo anaty ka ny fisiny reny a ce sont les exceptions qui confirment la règle zay zany fa
ny firaisan'ny fifoazana dia nisan'ny fototra iorenany fifoazam-panahy zay. Ary ny faefatra ny fiorenana sy firaisana mitoby, zany hoe zanaky ny toby daola manana ray aman-dreny mpitaiza azonareo fa tsy nitaiza tena zay zany a reo jerentsika tsiraray voalohany zany a am'ireo fototra ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ireo ray aman-dreny. Amafisina fa ny tenin'Andriamanitra ny fototra ny hevin'ny fifoazana, fa ny fampianaran'ireo ray aman-dreny zay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra no fototra nanorenan'i Jesosy kosa ny fifoazana en tant que mouvement. Atsika zay izy. Ka hatramin'ny voalohany dia tsy nisaraka sady tsy misaraka ary tsy haisarahana na oviana reo. Inona ny tena lazaina? Ny tenin'Andriamanitra sy ny atao hoe fampianaran'ireo ray aman-dreny. Satria ireo ray aman-dreny haintsika tsara fa tsy vitan'ny nofo aman-draha ny fisainan'ny olombelona ny famaky-hevitry ny tenin'Andriamanitra tsy zany, ka tsy hoe rehefa mamaky akory dia mahazo ity ny lazaina, fa rehefa tsy hazavain'ny fanahy dia tsy mahazo an'io. Ka anisan'ny fanomezam-pahasoavana manokana nomenandreo ray aman-dreny reo zany maminany zany hoe milaza ny tena hevitry ny tenin'Andriamanitra atsika amin'ilay olona amin'ny fotoana anankiray sy amin'ny vanim-potoana anankiray zay misy azy. Ka tsy azo sarahana miaraka foana ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ireo ray aman-dreny zany. Ka tsy azo sarahana ireo voalohany ara-potikevitra, satria ny tenin'Andriamanitra miorenan'ny asan'Andriamanitra rehetra sy asana. Io zany dia neken'ireo ray aman-dreny rehetra tsy afaka miasa izy raha tsy ny tenin'Andriamanitra, tsy afaka manao inona izy raha tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka io ny iorenan'ny miasa ary io ny asany. Zay le izy. Da tsika amin'izany zany fa ireo ray aman-dreny akory tsy mitondra fampianarana vaovao, fa ireo ray aman-dreny dia nametraka eo amin'ny tontolo nisy azy, nametrahan'Andriamanitra azy fomba fiaina zay mifanaraka amin'ny takiny ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny vanim-potoana anankiray sy eo amin'ny toerana anankiray. Ka dia le tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy ihany ny fiasana sy fiedina, io ihany ny jiro sy fanino manazava ny lalakom-bany, io ihany ny teny sy hery ivelomana, io ihany ny vatolampy sy fototra iorenany. Zay ihany. Rehefa miteny izy zao ny tenin'i Jesosy dia tsy maintsy marina amin'ny soratra masina zay, fa raha tsy marina amin'ny soratra masina zay dia tsy tenin'i Jesosy. Faharoa, miorina ara-tantara koa zany atao hoe tsy azoana manasaraka an'ireo anankiroa zany. Ny tenin'Andriamanitra dia miasa sy mitsofoka amin'izay itenenany, dia ny fiainan'ny olona zany, ny fiarahamonina, tantaran'ny fiangonana, ny fiainam-pirenena. Zay izy fa tsy hoe teny fotsiny tahaka zao. Zay moa lazaiko teo hoe namony fiangonana izy zay mety natory. Tsy mivoana izy fa teny miasa. Ary io ny zava-dehibe amin'ny asa-pifoazana. Hoy tenin'Andriamanitra io zany dia teny miasa. Fa tsy teny fotsiny hoe mahafinaritra ny saina, tsy teny hoe manazava tena azoko amin'izay. Zay fotsiny fa tena teny miasa. Araka ny teny nampanoratin'ny tompo an'ny Isaia hoe ny teniko izay aleoko ny vavako tsy verina amiko foana raha tsy efa matateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Tanteraka amin'ny asan'ny fifoazana sy isehoany ary ijoroany amin'ny maizy azy ny hoe ny teny dia tonga nofo, ka nonona tamintsika aretarany voninahitra. Ilay teny tonga nofo zany. Zay. Ka hitantsika ao anatin'izany fa ny asa-pifoazana tsy azo reduzena fotsiny amin'ny hoe fandroana devoly. Ary fahadiso-kevitra be ka le mijery ny velany mahatonga an'izany, le mijery ny velany mahatonga an'izany. Anisan'ny adevitra mahatonga ny batizo. Hainareo moa dia hoe batizo, le batisa, le aletika anaty rano. Inge nentin'ny olona ty velany ny tenen'ny Jaune hoe le Jaune mpandetika anaty rano mba navana azy amin'le Jaune hafa. Hainareo fa be dia be ny Jaune
de navahana hoe raha ohatra izy jauna very amin'ny tanàna rina jauna zanaky zebedio na azontsika fa le jauna io le jauna mpandetika anaty rano zay ny tena evy any de lasa hoe bateme égale mandetika anaty rano nefa ny dikany hoe tena foto-kevitry ny batisa dia manadio ka ny rano ny fitaovana anehoana le fanadiovana zaho manadio anareo amin'ny rano izy de jauna fa ho avy le ore izy no manadio anareo amin'ny fanahy sy ny afo zay zany bon ka eo le izy ka eto koa zany le mahita de zay foana mpandroka devoly adino le hoe le tenin'Andriamanitra nge ny tena fototra zay le izy le tenin'Andriamanitra no tena fototra de Jesosy Kristy ary le Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra le teny tonga nofo de satria ambarany jauna ihany hoe zao no nahatongava ny tenin'Andriamanitra raha azo dikan'izay satria nolazainy jauna de zao no nahatongava ny zanak'Andriamanitra tsy zay fa avadio le izy zao no nahatongava ny tenin'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly de mazava ho azy le anton'le asa atsika ka dia io fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra ny asan'ny mpiandry ni plus ni moins ka dia hita zany ara-tantara fa ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny asa dia tanteraka naseho voalohany tamin'ny fampianaran'ireo ray aman-dreny-mpifoazana fa indrindra tamin'ny asa zay nitaizany ireo zanaka rehetra zay da entre parenthèse fotsiny moa mieritreritra n'le zanaka io tsika de mieritreritsika hoe zay inona fa avaizany ray zany ahoana ny misy an'izany hoe zanaky ny ray aman-dreny zanaky ny fifoazana azonareo zanaky ny zao zany fa zany de fa tradition biblika nge zany tradition biblique zany Paul de nilaza hoe nareo zanako nge nareo zay tsy zany Timoty tsy lazainy hoe zanany ara-panahy noho zany ny fisian'ny ray aman-dreny sy zanaka tsy zava-baovao au contraire anisan'ny mariky ny voalohany ny fitohizan'ny asan'Andriamanitra zany zay tsy tapaka fa mitoya ny faharoa dia mampiseho zany ny fisian'ny atsontsika hoe fanetretena manoloana ny fiantsona tsy misy am'izao ianao fa tsy maintsy misy nitaiza le nitaiza lasa ndray de anao ndray lasa mpitaiza etc fa tsy maintsy mandalo am'izay tsy maintsy mpianatra ianao vao mpampianatra de noho izany de zay zanaka ianao zay ianao vao afaka mety ray aman-dreny raha sitrapon'Andriamanitra ka ny tena fifoazana zany dia ny olona zay tena nandray ny tenin'Andriamanitra fazo ny tenin'Andriamanitra ary miezaka manatanteraka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny asa fanompona izay napetraka Andriamanitra tany deuxième page, pasteur. On ao ambadika le deuxième page. Ny page impair ihany no misoratra fa ny pair tsy misoratra. Zay le izy. Ka arak'izany de misy ireo ray aman-dreny. Reo le nahazo fiantsona reo. Azonareo reo lay nametrahan'Andriamanitra zany andraikitra. Non seulement anangana fa hitaiza. Zavatra magaga indrindra de zay. Amizao fotoana zao moa raha mitombo misy ihany reo toby ataon'ny dissident. Azonareo tsy hiditra ny détail an'izay tsika. Misy ihany miseho azo inona moa ty izy? Miseho lasa hoe zay tsy mila miankina amin'ny ry de alao zay anangana. De misy zany. Fa ny zavatra misy reo zay natsangany ray aman-dreny de mbola miorona hatrany. Zava-dehibe. Misy reo zany mitsangana de mi page 3 moa zany de manao démonstration an'izay. Mety maro ny mpampianatra eo amin'ny fifoazana ozy izy. Fa tsy izy rehetra de samy ray aman-dreny avokoa. Ny mpampianatra de natao mpampita fampianarana sy fahalalana. Fa ny ray aman-dreny kosa ny mpanorona
sy ny mpanome ny fotom-pampianarana ary mpanabe ny olony fifoazana sy ireo mpampianatra ho aminy araka izay nandraisany azy any avy tamin'ny tompo sy nanindreny azy ireo ho apôstôly sy mpaminany. Koa ny tena zanaka zany dia manana ray aman-dreny fantatra anarana, fatam-piaviana mazava. Zay zany. Any FPMA zany inona ray aman-dreny fatam-pianarana fiaviana mazava? Zao le ray aman-dreny manko efa maty daholy. Ny FPMA zao fandaminana fotsiny ty. Satria raha tantara dia ny fifoazan'ny akaramalazy no namony fifoazana taty dia ny fomba sy ny fampianaran'ny akaramalazy no rahatsika. Fa le mahasamy hafa ny fampianaran'ny hafa dia le fomba fotsiny. Fa ny fototra dia mitovy. Zay. Ka ny fomba ny akaramalaza no rahatsika. Ny fotom-pampianarana dia ombonany izy efatra. Fa zay zany, fa io soa io, fa tsy za zao milaza anareo hoe za zanaky ny fijikemo, fa zako tsy calviniste fotsiny. Araka ny tenin'ny tompo hoe anareo daholo na i Paul na i Apollos na izy. I daholo na Calvin na i Luther na Saint Augustin, daholo za. Azonareo? Ary izy any Kristy, zay le izy. Ka ohatratran'izay ihany no azo andraisana koa eo amin'le. Ohatra antsika zao aty mpiandry azo raisina peu importe l'âge. Fa Madagasikara ny Luterana zao raha tsy 25 ans miakatra tsy azo. Iny le fahamatorana. Oui, misy zany. Misy. Ka io tsika le ijerevana le fahamatorana. Ny contexte ihany no mitondra azy. 25 ans izy am'izao. Fa tamin'ny fotoana taloha izy 22 ans efa matotra ny olona. Atsika io le fandaminana fotsiny. Fa ny zava-dehibe fotsiny dia zay. Ny mpiandra sy ny mpitandrina dia mitovitovy ihany. Dia inona no lazainy soratra masina mba tsy ho zazavao amin'ny finoana izy. Ka miso dia mora laviny. Dia zay le izy. Tena ilaina tokoa le certaine maturité. Rehefa le amin'ny fotoana le hoe ho raisiny iny zany dia tsy maintsy jerena zany tsara hoe amin'le dinidinika le jerena. Nefa le mpanao misy anankiray tena maika mihitsy hotokana. Nefa dia alao aloha matomatotra ianao. Azonao zay le izy. Tsy maintsy mandray an'izay. Satria tika va le tanora fanahy koa mirehetrehatra. Azoko iny fa hoe le mpanao dinidinika tsy mahalala anao. Si. Manontany pasteur anao izy dia fianao izy. Alohany anaovana dinika aminao efa any daholo ny momba anao rehetra. Efa any daholo ny momba anao rehetra ka. Zay le izy. Ka araka io zany dia io moa zany fonony andro teolojia zay dia zao no nampianaran'ny mpampianatra anay. Tadio tsara ozy izy fa ninona fanamponao, ninona fahaizanao. Dia tadio fa tsy anao ny voalohany namaky ny Baiboly. No zany tsy maintsy mamijery any ianao. Zay le lazaina ato hoe zao ny lala masaka ozy izy ka zay no zory. Ka io, zay le izy. Tsy maintsy jereo ihany rehefa nahita teo alohanao dia efa afaka natakatra azy fa tsy miamba. Ary ohatran'izay ihany fisin'ny ray aman-dreny zany. Indrindra rehefa miady amin'ny devoly. Miady amin'ny devoly dia tena mila discernement ary mila expérience. Mila expérience. Zay hoa dia natolony ity izy. Natosiko dadato fotsiny zay. Zay amin'io matao tamin'izay mitokana. Izy vavy anankiray zay 6 ans na 7 ans, même pas angambany izy. Zazavavy kely, vao manomboka esana izy dia mitomany. Dia mitomany, dia ozy izy da tora Jakoba hoe aza mijanona nareo ozy izy fa mbola tsy mihetsika io. Dia mitoy zay mitoy, mivadika tampoka amin'izay feona lahabe. Zany le bariton be reny mihitsy dia mason'io mivandrarana ohatran'izao. Ka zay l'expérience. Izy iny niarana asa tamin'iny lava folo. Fa ohatra nisy ny terenako hoe rehefa voaray mpiandry dia ohatra misy don zany ny sasany. Misy manana don manokana. Misy ka. Dia misy tsy manana. Ka zay liberté mifanampy. Zao anisany anankiray izay lazainy foana natao anatin'ny FPMA. Na i Toulouse ara dia lazako an'izany. Toulouse zany dia miteny an'izao. Fa maninona tsika manafatra paster hafa fa angatsika tsy manana paster.
azonareo nga tsy samy pastera dolo rany hoe nga ianao tsy nianatra etc etc na de samy pastera de samy manana ny fanomezam-pahasoavana manokana anana ny anankiray mahay mampianatra kokoa ny anankiray plutôt mahay mandamina ny anankiray any amin'ny relation duel izy ny tena mahomby a ny anankiray any ataony hoe fanafanana ny olona azonareo zany animation plutôt animateur ka samy manany azy misy pasteur zao a tena spécialiste any ankizy azonareo ankizy ny tena spécialité misy pasteur feno jeune ao aminy satria izy tena zay izy ka zay le fanamasiny zay le fanamasiny ary tahaka zany any ny mpiandry misy a tena meny tompo tena fanomezam-pahasoavana manana discernement misy tena tonga de flaire tonga de mahita izy hoe devoly ka misy azy mihitsy miteny izy hoe miaso tonga de tsapany hoe rehefa manao asa izy de tonga de tsapany hoe misy tsy aninato na mandroka hitanareo manao asa ao an-trano tonga de reny hoe misy zavatra fahafa ato amin'ity pièce ty atao amin'ny anina jeretsika kely eto amin'ity faharoa toko voalohany andininy faheniny misy an'ity manao hoe ty faharoa toko voalohany andininy fahenina ohatran'ireo fanomezam-pahasoavana samihafa hitantsika taria le samihafa izy vetivety hoe ary noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako zany io mety misy fanomezam-pahasoavana zany zay azontsika tsy rairay mety tsy mitovy ao le fametrahana tanana mety tsy mitovy le izy de mety hoe mahafantatra fanahy tsy mety mitovy misy le izy moa mamizaneny izy le teto de misy fanomezam-pahasoavana atao aminy de nivan'Andriamanitra indray le izy tateo ariny zay ny fanomezam-pahasoavana nasitrana moa zay na le izy de niova ndray izy afaka 5 taona na 10 taona de niova le fanomezam-pahasoavana hafa ndray le zay le hoe araka besoin tenen'ny pasteur de inona ny misy exemplaire concret hoe aty amintsika zay zao hitako tamin'le mpaman'izay ninaovako parenthèse fotsiny angamba ohatra le fanomezam-pahasoavana manasitrana zao ny tena important de zao ny fanomezam-pahasoavana zany dia natao hiasana ary anehoana zany lay ataoko hoe le herin'Andriamanitra ao anatin'le izy io moa teny resaka fahagagana zao tsika ny fahagagana ce sont des signes ny signe dia nentina manondro fotsiny fa tsy ny signe no izy azareo ny magaga tsy hoe magaga de zao am'izao fotoana zao miazakazaka any amin'le famantarana ny olona io ny azakazany olona fa tsy nefa le famantarana zavatra natao fotsiny hitarika anao ao amin'i Jesosy le olona tsy Jesosy tsony mitadiaviny fa juste le produit an'le famantarana ary eo zany tsy maintsy tandremana ny hoe raha nanao fahagagana misesy nivadika biby menarana le tehana de navita koa mipisory ny farao zany hoe de voliko afaka tena manao fahagagana afaka manao famantarana de voliko afaka na manasitrana zany na manao azonareo zany miteniteny tsy fantatra hainy de volo daony manao an'ireny satria reny zavatra signe reny izy tsy na faussaire de manao an'ireny reny tsy maintsy tandremana ao anatin'le izy ka ny important dia le hoe ino moa ty izy le hoe conformité à la parole de Dieu ary io no vao nidiscuteko tamin'ny olona anankiray zay miteny hoe raha tsy niteny tsy fantatra ianao de mbola tsy nareny fanamasina zay ve fampianarana soratra masina de hoy izy zany mihitsy nisia tamin'ny pentecoste zay hoy izy nisia tamin'ny pentecoste fa inona ny inona zay manko le izy zay le lazainy ao fa ny fanahy masina ihany ny manazavanao mba tsy isiny contradiction satria zay théorie zay de en contradiction amin'ny fampianarany Paoly milaza hoe nisy nomena fanomezam-pahasoavana tena miteny tsy fantatra amin'ny fanahy iray ihany zany hoe fanomezam-pahasoavana manokana miteny miteny tsy fantatra fa tamin'io ny tompo ny teaneo zavatra de zay ny nesany ny problème nanjary io ny fikiran'le olona azonareo lasa le phénomène zany no nananganan'ny olona doctrine
le phénomène le zavatra ny seho nanangana ny doctrine fa tsy le fampianarana ntsony no nyraiky aztsika fa na iza mitory aminareo fa miteny tsy fantatra ianao zay anao vao nandray an' jesosy de diso zany fampianarana diso tsy ara-tsoratra masina zany fa miainga amin'ny phénomène le phénomène zany no avadiny doctrine ka io mihitsy ny problème les preuves on veut apporter des preuves que Jésus est avec moi. J'apporte pas des preuves que Jésus est avec moi. Jésus vit en moi et ça se voit. J'ai pas besoin de le dire attends que Jésus il annule Jésus le fond na tenenao attends que Jésus refatsio Jésus c'est ça an le izy ka ny zao siècle tsika zao ny siècle ny ataoko tsika hoe ny fampivilina zany amin'ny alalan'ny profo amin'ny alalan'ny zavatra hita maso amin'ny alalan'ny zavatra tia-tany tsy misaina ny zavatra ny ary zany nitaritana ny olona avy nareo raha tia hanana avy anao raha tia hita stage avy tianao raha avy tianareo raha tia hositrana etc aztsika zay ihany mamay ny olona raha ohatsy ka nanaraka zay manana nino manisan'andro a tato asy zay tapabola nroatran'izany tena nazavany io momba ny fiteny tsy fantatr' io fahatomoko mitianina voalohany toko faharoambifolo a de zao voalaza tantimy faharoambifolo fa simbipolo apôstôly va izy rehetra mpaminany va izy rehetra mpampianatra va izy rehetra manao fagaganana va izy rehetra manana famezam-pahasoavana oenty masitrana va izy rehetra teny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra matyateny va izy rehetra zany hoe samihafa anatao zany izy rehetra tsy mitovy samihafa samihafa zany fa le ray aman-dreny akiraizy teto a de tsaroko tsara l'izy fa taloha izy a famezam-pahasoavana hoe manasitrana parina de zao raha vo tonga ianao de fatany dôly mombanao fatany dôly a le mombanao rehetrarehetra zay miova le famezam-pahasoavana de tonga eo tena fatany le izy fatany dôlidôly mombanao problemanao fiainana mivavaka ho anay izy fatany dôly izy zay tsy miresaka akory fa mivavaka ho anay izy de le fiainako tena hoe anao tonga de malala hoe sura fa nifanany Jesosy ny ao aminy satria hita ho azy tsy izy tsy mila miteny koa fa tonga de hitanao hoe tena avy amin'andriamanitra zay le izy ka fa zay le fanomezam-pahasoavana ny tony marena fotsiny de zao a ny fanomezam-pahasoavana io dia mila fifehezan-tena fa raha vo ny olona manana fanomezam-pahasoavana tsy mahafetena de lasa orgueil ary de tena ratsy be ka io zany manokely tsika fa tsy maintsy mamitsika fa mitony ihany na ka zava-dehibe zany io ary io zany mahatonga ny amin'ny tradition ny fifoazana misy atrany ny toby misy atrany ny ray aman-dreny ny toby sy ny ray aman-dreny de question na discipline atsika tena resaka hoe filaminana fandaminana mba tsy samy andeha am'izay tiany alehany atsika zay ka ny importance hoe bon ny aizany tsara ny any manolotrony sa azotsika tsy zay no important fa ny important de no hoe aizaho no afaka hoe aiza no afahako zany a mahazo fitaizana tsara azotsika mahafaka mivelatra tsara ao amin'ny fanomezam-pahasoavana zay nomeko ary afaka manada tsara ireo fototra zay zany ohatra le unité ohatra atsika zay le izy zay en fait ka ndraindray manko misy ségrégation ndray entre toby nareo toby any anany sy niany ange zao hoe azareo toby am'zao azareo toby za moa le mandoa hafa misy le mandoa iny de mitondra koveta kely zareo andoavana tsy fantany le izy fa zay tsika tsy ao anatin'le ana aloha izy fa tsy ao anatin'le miray izy tsy ao anatin'le miray fa izy tsy manao kanto fotsy a manao kanto fotsy koa izy ok fivavaka zay tsy maintsy mba mandoa eny fampianarana sy fifinotsy fatantsika fa idenany fa ny azy zany hoe rehefa mandoa izy zany de mivoaka le devoly eny
fa tsy important zay lazaiko hoe l'aspect extérieur zany a tsy no important matetika manko l'expérience an'le ray aman-dreny no mitondra an'ireny fomba fanao reny azonareo zay no mahatonga an'izy hoe maninona ohatra ny any amin'ny akarimalaza ny mandroaka devoly miaraka azonareo miteraka ady be io tao Paris de satria zay no nina moa ty izy ny révélation azo tamin'ny azon'ny ny lava zany a no hoe le devoly le ina moa ty izy le devoly zany alanao am'le olona fa le devoly nge efa eo foana koa de manakana an'le olona le mbola tsy anona zany tsy andray mba tonga an'le zavatra sain fa pasteur Aseta moa ny afaka anareo miditra amin'ny atsipiriany fa ny zava-dehibe fotsiny amaranako an'ity idirana an'le farany a dia ny hoe ny mahazanaka de tsy midika akory fanekena be fahatany sy tsy ampiheverana zay fampianarana nomena ary amin'ny page 3 1 2 3 4e paragraphe azonareo fampianarana fitenin'ny mama volavana mihoatra ny ray aman-dreny hoe dinio sy alao fototra zay rehetra renareo sy lazaiko aminareo azontsika raha lazaina amin'ny fomba hafa de zao tarafa amin'ny tenin'Andriamanitra ihany azontsika aza mandeha amin'ny fahatany fotsiny tam'izao zay tenin'Andriamanitra ihany fa misy olona manjary izy n'autorité azonareo izy n'autorité eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny tenin'Andriamanitra tsony manjary tsy mitsara azy tony ny tenin'Andriamanitra fa izy ara no tsara ny tenin'Andriamanitra tsy izy zay farany raha ho vitatsika dia ny firaisana amin'ny fiangonana oui pasteur manikitika ny saiko ty zavatra fa rehefa maninona le devoly tsy afaka le mandeha satria faka io fa makeky ny ten'Andriamanitra hoe Jesosy nandroaka devoly tsy miverimberina Jesosy rehefa mandray ny asany tompo de renao koa Jesosy eo anatinao tokony zareo manana expérience angamba ny mamaly azy ny aloha ny fahitako raha soratra masina mijereko de itsika tsara fa ny fahagagana nataon'i Jesosy rehetra de niorina tamin'ny finoana raha tena velona ny finoan'le olona de lasa izy azontsika ny fahalementsika ihany ny fahalemen'ny olona no mety mahatonga azy hoe tsy afaka izay mandeha ny faharoa de hitatsika fa manina moa ty izy le devoly zany de mamikitra mamaka ary anatin'izay indraindray ianao mihevitra fa lasa izy azao kanefa ny any faka mbola ao de ohatratran'izay de miverina izy fa ny alono raha mijery soratra masina mamaky ny soratra masina mijery ny fiain'olona de hoe tena ny mbola ny fahalemetsika fa mahatonga an'io fa rehefa ampy finoana ny olona dia ary indraindray zay ohatra fotsiny ange misy olona zao le tahotra an'le devoly zay ny tena mananazy tsy tena finoana an'i Jesosy azonareo ohatra olona anankiray zao marary izy marary ny sigara miaratsindra misy mifoka sigara marary ny sigara izy azonareo te ho sitrana izy fa sigara tsy foiny azonareo any le izy azontsika de atao dolidolo ny dokotera nge afaka manome azy anyny fa le tampoka tsy afaka le fototra zay ka any le izy ohatrotran'izay ihany mety ohatrotran'izay ihany le izy misy ohatra koa misoratra masina hoe ndraindray izy le finoan'le olona mitondra azy le mitondra azy ohatra le zanaky le ramatozo le any marary de finoan'le kapiteny de le izy evada mitondra an'le marary ka zay koa de nahitale finoan'ireo zay le zany le misy le fandriamanitra nefa mahafantatra zay hoe finoaniza le zay tsika mety malala hoe finoaniza ary tadiavin'Andriamanitra va misa zany le tian'Andriamanitra io fa le mpiandro zany satria anana finoana panjaka ny valiny fahatelo ny valiny fahatelo raha théologiquement de tokony fantatra ihany hoe ny famantarana ny nataon'i Jesosy c'est-à-dire misy zavatra tiany aseho za zao te démontrer zavatra aminao tsy mitovy ny démontreko anao aty sy ity tsy mitovy ny démontreko azy amin'ny anina na amin'ny anina azontsika zay le izy tamin'i Jesosy c'est l'urgence du royaume zay le izy fa
amitsika am'izao fotoana le izy a tena ady mihitsy hoe alana hatramin'ny faka mihitsy asarazareo ny tika hoe any mihitsy le izy fa misy aloha de tena afaka ary misy mimetraka fanotaina tokoa hoe ndraindray tsika tsy mahafaka ka tenen'ny benja teo a ohatra zay aminy fa mety tsy mety ny tenenako azy hoe le finoany le olona zany tsy le finoany le marary any ny teny resahana fa ny finoany le mitondra le miasa kosy le mitondra azy reo zany le finoana mihitsy manafaka an'le izy manala an'le izy fa ina moa saika resahako hoe eo amin'ny lafiny teolojika zany a ny tena zava-dehibe de zao io famantarana io fa ny tena combat 24 heures sur 24 de tena andrava mihitsy ny influence ny devoly dans tous les domaines de la vie atsika ka indraindray izay mihitsy le andrasa tian'andriamanitra koa tsika sao de hoe lasa fotsiny le devoly de bon voilà azy nareo misy zany moa zany nangataka izy sitrany de sitrany izy de adimin'andriamanitra indray ny influence fa tena le hoe atonga atsika mihitsy ho tena hoe manomboka zao ako a j'appartiens au royaume de Dieu azy nareo et je n'appartiens plus au royaume de ténèbres donc ny zavatra rehetra ahitsana dolodolo satria ndraindray na ny zavatra jereko arange ndraindray tsy mbola azo nareo tsy mampiseho hoe any an'le royaume de cieux fa mbola reny mbola ahitsana dolo donc le asa amy devoly mety maharitra koa de satria tena be dehibe mihitsy ny zavatra tia ny tompo ahitsana ary tia ny participer amitsika fa ny zava-dehibe de zao rehefa ny tompo ny miasa ao aminao manana ny olona manko de tika ny teanao zavatra zay ny problème ny tena problème de isika ny te androka an'le devoly ao zany ampiala an'le devoly tsika ny te hoe anasitrana an'le izy fa tsy andriamanitra ny tiatsika anao an'le izy ihany ny malala hoe comment azaratra izy et pour combien de temps izy ihany ny malala ary ny farany moa de ampina anatin'le izy de zay ny hoe mitandronytsika ohatra zao le fomba ny fifoazana reny a dia zay lazaiko zay hoe ino moa ty famantarana le izy tsy hoe rehefa sitrany ianao nakany amin'ny lavy ianao ka sitrany ianao de vovonsy ny fananao famantara signe azay signe ohatrany hoe nahita anao zany hoe riny makany a Bordeaux de mijoro eo ianao de eo ambotry le poteau eo anao mijoro tsy tonga amin'ny Bordeaux ianao fa tsy maintsy mandeha zay le izy hoe tahaka naresanareo ny Kristy aoka andehananareo aminy koa tsy zay le izy no izy dininareo soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo saina ary reny manambara nefa ianareo tsy manatina. Est-ce que le A c'est forcément j'ai envie de dire obligatoire parce qu'il y a des par exemple ici on fait le A pour d'autres on le fait pas. Et est-ce que la prière de repentance peut aussi guérir? Tout à fait. Le asange en fait le asa systématique non tsy fampiny discernement tsika fa rehefa ampy discernement tsika ary zay no mahatonga matetika andro hoe tsy maintsy manao dinidinika aloha vao manao asa fa tsy tonga de atao le asa zay le izy ary na ny mametra tanana koa azy c'est pareil ny ten'Andriamanitra de milaza hoe aza malaky mametra tanana tenena le izy fa ny tsy fampiny discernement tsika ndraiky io lasa fomba le izy fa tokony izy tokony misy mihitsy ny discernement ary zay mahatonga hoe antsona le olona mila asa fa ny tena izy tokony anaovana entretien koa le olona hitany hoe milasa izy fa tsy hoe lasa iny foana famaninaka mahanidady hitako hoe ny olona le ohatra hoe misy fanahy ratsy rehefa sitrana izy de miasa mpiandry fiarovana ny anankiray fiarovana marary taloha le misy fanahy ratsy rehefa afaka iny de lasa mpiandry sao de iverenany ka de ny anankiray fa zay aloha nolazay ny ray aman-dreny nahita ray aman-dreny ao maro roa ny teny am'izay fa raha jerena ao anatin'ny soratra masina ahoana ny fomba an'Andriamanitra ny fomba an'Andriamanitra de zao nafahany amin'ny fahotana mba azoko mitory ny famelan-keliko raha tsy navela heliko aho tsy mahay mitory ny famelan-keliko raha tsy nisitranina aho tsy afaka famiasa amin'ny fanasitrana le jamba zao de nataony nahiratra izy mba hitory amin'ny jamba le en fait le jamba ara-panahy zany c'est ça en fait ka zay zavatra zay keo miseho zay
miseho zay fandray maneny aloha jana hoe anakiroa au moins lazana hoe mba fiarovana rehefa lasa izy nefa tsy tokony hoan'ny tenany ihany izy fa tena hoan'ny hafa hoan'ny hafa ka zay le izy ary amiko a zay no tsara kokoa ny hoe satria anao fanandray maimaipoana dia anome maimaipoana de zay rehefa sitrany tompo ianao a de mba lasa ianao ataon'ny tompo fitaovana fanasitrana ie tsy maintsy fitaiko ihany ty mba azaotsika mandroso a ny farany zany hoe ny faharoa zany am'ireo fototra de ny hoe ny firaisana amin'ny fiangonana important be misy olona tsy mahalala an'io a ny antony mahatonga azy tsy manaiky ny asa mpifoazana azonareo zay ary misy koa fifoazana tsy de mena ny loatra mpiandro zany natao an'ny fiangonana ny fifoazana ary tsy misaraka amin'ny fiangonana izy zay ny fototra lehibe faharoa namorenan Jesosy lohan'ny fiangonana azy inona moa ty fiangonana ty ny fiangonana de tsy inona fa ny tenany Kristy aztsika ny tenany Kristy être au service du Christ c'est être au service de son corps noho zany ny asa mpifoazana raha toka mikendry ny fanompoanany Kristy sy ny fijorona vavolombelon'ny Kristy de tsy maintsy mitsinjo ny fiangonana ny vatantenany Kristy izy ka zay ny foto-kevitra lazainy eo zany a ny foto-kevitra de ny hoe nomen'Andriamanitra ny fiangonana ny fifoazana tsy pitsary nomen'Andriamanitra ny fiangonana ny fifoazana fa indrandray tonga tany amin'ny azy izy miazy tsy mandray azy zay le fiangonana mandany asa mpifoazana nomen'Andriamanitra ny fiangonana ny fifoazana ary tsy nataon'i Jesosy saraka amin'ny fiangonana na ovina na ovina izy araka ny fotom-pampianarana nomen'ireo mpampon'Andriamanitra ray aman-dreny mpifoazana zay dolo ny fampianaran'izy rehetra tsaroako a ny kory voalohany natrehako a tany Gardanne ny martelenan'izay ny hoe ny asa zay tsy tanterahana ao amin'ny fiangonana ary tanterahana atao contre ny fiangonana de fahotana ny asa mpifoazana zay atao contre ny fiangonana satria tsy afaka anao zavatra contre ny vatany Kristy ianao ka ngany a tena miaraka io zany a le foto-kevitra io nomena ny fiangonana ny fifoazana araka zany de narafitry ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana ny fifoazana mba hanao ny fampopana tandrify azy araky ny fitsitsarana ny fanompoana sy ny fanomezam-pahasoavana tandrify zay a io koa zany fandrika be amin'ny mpiandro io misy mpiandro no nefa mba tenina mba namokatra izy nety tsara izy de lasa pastera kely atsika non tsy hoe rehefa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana amin'iny ao ianao fa zany tsy milaza fa ho anananao dolidoli ndray ny rehetrarehetra fa araka zay tandrify d'accord noho zany sady mahay manaja ny fiantsona no manana fanetretena zay mazana matsy de nisy ihany fiheverina fa maleo tena tsy miankina ary tsy ilaina iankina na iray amin'ny fiangonana ny fifoazana sy ny mpiandry tsy izy zany misy a araka ny lazaiko teo a avy amin'ny fiangonana fandavana na fanoerana ny asan'ny fifoazana be de be ny antony tsy fahalalana ny sasany mety traumatisme ohatra ny anay ny anay traumatisme ny anay ny tsy nitiavanay fifoazana ary misy ny tsy fahalalana misy ko nina moa ty izy misy ko tsy manina moa ty izy miculpabilise azy le asa mpifoazana izy va tiany le calme tsisy zay manotsikotsina azy fa misy ndraiky io a avy amin'ny fiheverana avy amin'ny mpiandro sasany fa manana fanomezam-pahasoavana izy a noho zany ils sont au-dessus de tous les autres chrétiens donc au-dessus même des diacres et des azonareo zany izy mbola amboniny déconne sy ny aniny izy satria izy nandray fanosorana etsetra tsy manaiky bakin'izy an'izy non tsy maintsy manaiky ny fandaminam-piangonana ny fifoazana sarotra io a ndraindray tsy takatry le mpitondra fiangonana le izy ry lalatiny tsy takatry le mpitondra fiangonana le izy kanefa tsy maintsy manaiky ny fandaminana ianao tsy moro zay fa zay a mitarika anao ivavaka sy anankina zavatra rehetra amin'ny tompo raha tsy zany de manjary mitondra fikorotana ka dia zay ny firaisan'ny fifoazana fiangonana de anisan'ny fototra zay nanorenan'i Kristy lohan'ny fiangonana ny fifoazana zay zany ka io moa zany misy témoignage zay lazay ny lava hoe tsy haiko ny tsy miara-miasa amin'ny pastory
izy no luterana dia pastora io zay satria izy sy ny mpiandry nomeny Jesosy hiara-miasa amiko. Zay ny témoignage natao. Ka raha baingona tsotra io a, zay no marana azy a, ny mpiandro zany a dia olon'ny fifoazana izy aloha. Atsika manaja tsara ireo fandaminana rehetra ireo, misy ray aman-dreny manana toby mitaiza sy manabe atsika, ary adiniko ny nanampy azy hoe ny asa-pifoazana dia fanompona collectif. Zareo iombonana, tsisy miasa rery zany, tsisy mpiandro samy rery zany eo anivon'ny fiangonana. Aza taitrinareo raha ohatra ka misy discipline raisina, ohatra ny hoe misy olona tsy tonga miangona mihitsy izy fa asa-pifoazana ihany natongavany, dia tsy maintsy anarina izy amin'izany. Atsika satria tsy misaraka ny fiangonana sy ny asa-pifoazana. Ao anatin'ny fiangonana natanterahany fifoazana. Ka raha misy olona te hiavakavaka izy fa hoe ny asan'ny mpiandry ihany satria ny asa lehibe iny ihany no, fa izy ihany c'est désolidariser tanteraka amin'ny fiangonana atsika, dia tsy izy izy zany. Atsika zay tsy ao anatin'ny foto-kevitry ny fifoazana sy mahampiandro zany. Ka dia io olon'ny fiangonana koa zany a ny mpiandry, sady olon'ny fifoazana izy, manana discipline, manana le fanahy, ny olon'ny fiangonana izy. Zany hoe miara-miasa akaiky ampitandra, ampastora, ampandroso ny fiangonana manontolo. Fa tsy hoe le asa-pifoazana ihany ny ampandrosoana. Atsika tsy zay izy. Zany no antony anomanana ny mpiandry ny mitoby sy ny fiangonana, ka niraisana azy ho mpiasa ny fiangonana amin'ny fotoana fanokanana azy. Ary tsika FPMA dia tena mampiatra ny FPMA no manokana mpiandry. Azotareo? Satria miasa ao amin'ny fiangonana FPMA izy. Rehefa tokanana ny mitoby izy, dia miasa any amin'ny fiangonana rehetra izy. Zay miara-miasa amin'ny mitoby. Ok? Ka dia azo lazaina fa fanomeza-dehibe ho an'ny fiangonana ny fifoazana. Ary dia tsika mbavaka mba ho takatry ny mpitondra fiangonana. Zay entina mbavaka. Loharano-pamelombelomana sy fitahim-panahy ho an'ny fiangonana ny fisiny. Fa tsy hoe manakorotana. Nomen'Andriamanitra sy nitendreny ny asan'ny mpiandry ho an'ny fiangonana, io le lazaina amin'ny Efesianina eo a, izy nanao sasan'ny mpiandry sy mpitandrina. Eo ihany izy manao an'io. Eo izy zany différencier amin'le question anao. Ho fanatanterana ny olona masina amin'ny asan'ny fanompoana ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tena Kristy. Misy dimension anankiray zay ndraindray tsy takatry ny olona, ohatra hoe nahoana le mpiandry no manasitrana ny marary manafaka ny zay voafatotry ny devoly, satria tsy afaka manompo an'Andriamanitra izy raha voafatotry ny devoly. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny heriny rehetra izy raha ohatra izy ka marary. Atsika ka fanafahana ho an'ny fanompoana koa zay. Raha zay ny vision-n'le olona, fa hoe mba nytaninga le olona manatona teo sitrany hoe fa inona nge ny tena mba tadiavinao raha sitrany ianao zany dia inona? Azonao? Inona? Ataonao inona mo zany le fahasalamana rehefa azo? Anaovanao daniny kibonao zay tianao atao? Sa hoe tena manompo an'Andriamanitra. Ary nge zany mahatonga le fahasitrana tsy sisy. Ka dia zava-dehibe zay ka miasa ao amin'ny fiangonana ny fifoazana. Ary zava-dehibe zany ary tsika dia tokony hatsiaro zany fa io asantsika io dia mikendry ny fampandrosoana ny vatany Kristy dia ny fiangonana zany le tsika rehefa mitimy sady. Inscription. Ay, amin'ny alibavaka mbola tsy afaka mamaly aloha zao. Satria 22 avril période de vacances io. Ay, eo amin'izay. Hainao?